Anio Alahady 5 Jolay taona 2020 Alahady faefatra manaraka ny Trinité ibanjina ny fiangonana ny lohahevitra vaovao manao hoe ambarao ny fahafahana ao amin'ny Tompo. Ry havana malala, ampitomoina ho anareo anie ny famindrapo sy ny fiadanana ary ny fitiavana. Amen. Aoka hitsangana ny fiangonana isaotra sy ideran'Andriamanitra. Andeho iraitsika ny salamo fa 9:10 izay hitantsika ao amin'ny hira fanampiny izany hira fa 13 ao amin'ny firana fanampiny ho fiderahantsika azy. Ivavaka isika ry havana. Misaotra anao indrindra zary Andriamanitra rainay io. Fa na dia Andriamanitra avy sy manerinerina ary ianao, dia indro manatrika anay atao tranonao amin'izao fotoana izao. Tonga eto izay Tompo hanome voninahitra anao, ilay Andriamanitray, ary hanome voninahitra ny Jesosy Kristy zanakao, izay nisolo heloka anay. Tompo Andriamanitra io, tsy ho takatry ny sainy ny asoavanao sy ny antranao ka indreto izay manolo tena, manaja anao noho ny amin'ny fitiavanao mahagaga. Misaotra anao izay satria na eo aza ny endrika olana mandalo, ny sakana maro samihafa, ny tahotra sy ny tebiteby no ny zava-misy eo amin'izao tontolo izao, dia ianao kosa manome toky anay fa tsy handao anay na hafoy anay mihitsy, ary inonay izany. Raisoary Tompo ny fiderana sy ny fanandratana izay atolotra ianao ao anatin'izao Fanompoam-Pivavahana izao, ary taio ny fotoana rehetra homendrika anao sy ny voninahitrao. Ny fanahy masina mpitaridalana sy mpampahery no angatahanay indrindra, ameno anay tsiraray avy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen. Ataontsika ny hira 1:20 andininy 7 ho fangatantsika ny fanahy masina, fanahy mpampahery.
dia hivavaka isika ry havako. Mifaly izahay raha eo noho ny amin'ny teninao satria ny teninao dia feno fahamarinana. Mangataka ny fanay masina trany izahay mba hanazava aminay izany teninao izany. Mitahiny mpamaky, mitahiny mpitondra ny hafatra ianao sy izay tsiraray avy izay andray izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen. Afaka mipetraka ny fiangonana. Iaraka mamaky sy ny soratra masina isika izay hitantsika ao amin'ny fanekena taloha. Isaia 1:20, andininy 7 ka hatramin'ny 1:20. Isaia 1:20, andininy 7 ka hatramin'ny 1:20. Ao amin'ny fanekena vaovao, Jaona 7, andininy 30 hatramin'ny 70. Jaona 7, andininy 30 hatramin'ny 70. Ary ao amin'ny asan'ny apôstôly 9:20, andininy 12 hatramin'ny 20. Asan'ny apôstôly 9:20, andininy 12 hatramin'ny 20. Rehefa hita dia hovakiana misesy amin'ny anaran'i Jesosy izany. Mifoaza ry sandrin'i Jehova, mitafiery, mifoaza tahaka ny tamin'ny andro fahiny, dia tamin'ny taranaka lasa ela. Tsy ianao va lay nitetetika ny Rahaba sy nitomboka ny dragona? Tsy ianao va lay nahamaina ny ranomasina, dia ny rano ao amin'ny lalina indrindra, ka nanao ny ranomasina ho lalana alehan'ny navotana? Eny, ny navotan'i Jehova iverina ka hakanjiona amin'ny fiobiana, ary ny fifaliana mandrakizay no eo andohany. Azo fifaliana sy faravoravona izy, ka dia andositra ny alahelo sy ny fisetona. Raha lehilahy namaly azy hoe mba mangaga tokoa ilahy izany, fa tsy fantatrareo izay niavininy, nefa nampahiratra ny masoko izy. Fantatsika fa Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota, fa izay mivavaka aminy sy manao ny sitrapony no henoiny. Hatrizay dia tsy mbola re fa nisy nampahiratra ny masony izay teraka jamba. Raha tsy avy amin'Andriamanitra izany lehilahy izany, dia tsy mahefa na inona na inona izy. Ary namaly ireo ka nanao taminy hoe tena teraka tamin'io telahy, ka elahy indray va no mampianatra anay? Dia norohainy izy. Jesosy nandrefa efa norohainy raha lehilahy, ary efa nahita azy izy, dia nanao taminy hoe mino ny zanak'Andriamanitra va ianao? Raha lehilahy namaly ka nanao hoe iza moa no izy tompoko, mba inoko azy? Hoy Jesosy taminy, efa nahita azy ianao, sady izay miresaka aminao izao no izy. Ary hoy izy, tompoko, mino aho, dia nikohaka teo anatrehany izy. Ary tamin'izany, raha nakany Damaskosy aho, hitondra fahefana sy teny izay efa azoko tamin'ny lohan'ny mpisorona, ka nolay nitatao vovonana iny andro, ry mpanjako, dia hitako teny an-dalana fa indro nisy mazavy avy tany an-danitra. Nanelatselatra manodidina ahy mba amin'ny izay rehetra niaraka tamiko, mihoatra noho ny famirapiratry ny masoandro. Ary rehefa lavy tamin'ny tany izahay rehetra, dia nandreo feo nilaza tamiko aho, nanao tamin'ny teny Hebreo hoe Saoly, Saoly, nahoana ianao no manenjika? Zavatra sarotra aminao no ny anipaka ny fanindronana. Dia hoy izao, iza moa ianao tompoko? Ary hoy ny tompo, izao ny Jesosy izay enjehanao, fa mitsangana ka mijoroa amin'ny tongotrao, fa izao no isehoko taminao, dia ny hanendry anao ho mpanompo sy ho vavolombelona ny amin'izay fa nahitanao ahy sy izay asehoko aminao. Hamonjy anao amin'ny olon'ny Israely sy ny jentilisa izay anirahako anao. Ampahiratra ny maso ny alainy amin'ny maizina ho amin'ny mazava, ary amin'ny fahefana Satana ho amin'Andriamanitra, mba azahoany famelan-keloka sy lova eo amin'izay no hamasinina noho ny finoana. Amen.
ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Hitsangana ny fiangonana anao ny hira 5:20 andininy faharoa ho fitsenantsika ny afatry ny tompo. Ory mpiantoka ny famonjena. Mipetraka amin'ny fiangonana. Vavaka sikariavana. Faly zay zanakao ray malalo, zanakao no Jesosy Kristy tomponay an, faly zay zanakao virinao ato tranonao, zany ny fikasanao, fa ianao ny asa tao amponay, hitaona anay ho ato tranonao fa tsy hoe ianona fotsiny amin'izay fijerenanao any amin'ny télé, teranao zay mankalaza anao fa fahasoavana no anton'izany. Manakambara aminay ianao satria hitanao ny fonay zanakao tena tianao, hitanao mbola mamatotra anay tompo malalo, dia ianao amindra fo, ianao anafitra tanteraka, ianao anafaka tanteraka. Zany no vavaka atao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ao amin'ny filazantsara araka ny Jolay ry havana. Jolay 7. Jolay 7. Dia irahantsika mamaky ny andininy 5:30 ka hatramin'ny 8:30. Jolay 7:30 ka hatramin'ny 8:30. Amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy nandrefa efa niroahany raha lehilahy, ary rehefa nahita azy izy dia nanao hoe, mino ny zanak'Andriamanitra va ianao? Raha lehilahy namalika nanao hoe, iza moa no izy tompoko, mba inoko azy? Hoy Jesosy taminy, efa nahita azy ianao, sady izay miresaka aminao zao no izy. Ary hoy izy, tompoko, mino aho, dia miankohaka teo anatrehany izy. Zao ry havana no fahamarinana voalohany ho antsika fiangonana. Ao anatin'ny aretina tsarovy fa Jesosy te hampahiratra anao. Jesosy te hampahiratra anao. Te hampahiratra anao ara-panahy. Zay ny fahamarinana voalohany. Anatin'ny aretina, anatin'ny tsy fahasalamana, Jesosy te hampahiratra anao ara-panahy. Ny reflexa zany ry havana ao anatin'ny aretina dia hoe Jesosy mamindra-fo amiko, ampahirato ny masoko ny amin'ny zavatra mbola mahajamba ara-panahy. Zay ny fahamarinana voalohany. Ampahirato a Jesosy. Mety ao anatin'ny aretina ianao amin'izao fotoana zao, Jesosy, inona ny tianao mbola ampahafantarina? Mety ho tratran'ny aretina ianao, atseriana kely atsy, mianaka ny corona ry havana, mety za mety ianao tratran'izany, fandaminan'Andriamanitra zany. Raha tratran'ny corona anao, vao maika ataovy masaka ao an-tsainao hoe Jesosy, fa inona ny tena mbola majamba ara-panahy no mbola hoe tsy maintsy andevasanao corona za, vao hoe mahiratra. Zay ry havanao. Anatin'ny tsy fahasalamana, tsarovy, fa te hampahiratra anao Jesosy. Tsy fahasalamana anazy n'ity lehilahy ty, izy indray aloha dia tena hoe teraka jamba aranofo. Dia nahita azy Jesosy dia nampahiratra azy ara-panahy ry havanao. Nampahiratra azy aranofo izy aloha, bien sûr.
fa napahiratra azy ara-panahy. Ny rahany izy na sy ny fetany masony a, ny rahany izy makanisy ianao fareny silo amary, zay aloha ny zavatra nataony. Fa ina nataony Jesosy? Zay le fitiavan'i Jesosy, zay le faharom-pon'i Jesosy. Tonga avy any Siloam izy a, tsy avy hatrany de hoe nandondona ny lehilahy Jesosy. Tsy avy hatrany de nandondona izy. Tsy avy hatrany izy de hoe niresaka tamin'ny zavatra ara-panahy. Tsy maika Jesosy ry havana, fa fantatry Jesosy tsara nefa zavatra tiany atao. Fatany tsara fa io lehilahy teraka jamby io, zay nahiratra ary fahagagana tsy mbola misy ohatran'izany. Mba nijery any ary havana tamin'ny tantara, tsy misy hoe mpimasy ka mahay manasitrana zany, tsy misy. Ary tamin'ny andron'i Jesosy de tena zany koa. Fa tsy maika Jesosy, navelany aloha iainan'le fifaliana, ny fanasitranana, ny fon'ity lehilahy ty ry havanao, navelany. Fa zao fantatry Jesosy sara ny tiany atongavana, de navelany Jesosy ihany a ty lehilahy ty hoe anketiavany fariseo. Navelany Jesosy ty lehilahy ty a ahiliky ny ray aman-dreniny. Fa tao anatin'izany fahoriana zany, tao anatin'izany fahoriana zany no tena hoe nanatanteraka ny finoan'ity lehilahy ty Jesosy ry havana. Rehefa tena hoe tery tao anaty fahoriana, vao nanatona an'le lehilahy izy amin'le perikopy zay hitantsika teo. Ozy izy nandiny 5:30 hoe Jesosy nandre fefa niroahany raha lehilahy voaroka zay vao nanatona azy Jesosy. Raha lehilahy voaroka zay vao nanatona azy Jesosy. Efa masahany Jesosy miandalana tao ihany finondra lehilahy ry havana. Eo amin'ny 7:70 de hoe milasy ty lehilahy teraka jamby ty hoe mpaminany izy. Io Jesosy nanasitrana azy io lazaina hoe mpaminany. Io Jesosy io amin'le perikopy atsika eo amin'ny 7:30 hoe lazaina hoe avy amin'Andriamanitra izy, mitombo moramora ihany. Le fahatserovatena ao amin'le lehilahy. De eo amin'ny 5:30 Jesosy nandre fa efa niroahana raha lehilahy, ary efa nahita azy izy de nanao hoe mino zanak'Andriamanitra va ianao. Mpaminany avy amin'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra. 5:30 nandresy fa efa niroahany raha lehilahy. Tsy nampahery azy izy mahereza fa rehefa manaraka de ohatran'izany. Nahita azy niroahana Jesosy tsy nanantona azy manao fifalian'ny fahiratana, tsy nanatsafa azy ohatran'izany izy. Probleman'i Jesosy de hoe apahiratra azy ara-panahy tanteraka ry havanao. Mino ny zanak'Andriamanitra venao. De hoy izy raha lehilahy hoe iza moa izy tompoko mba inoko azy. De hoy Jesosy taminy efa nahita azy ianao sady efa miresaka aminao zao a no izy. Ary raha lehilahy tompoko mino ry havanao. Misy amintsika amin'izao maraina zao ao anatin'ny tsy fahasalamana. Ty zay ny aretina efa mantonany. Teny aminao ny tompo hoe te hisao aminao izy ho tomponao, ho zanak'Andriamanitra. Ary tiany ho taominao amin'izany finoana zany ianao hoe zany ny antony tsy fahasalamana io ry havanao. Mitaonanao mindalana izy. Ary rehefa hoe mahiratra tanteraka ianao, mahiratra tanteraka isika ry havana, toy ilay 5:30 tompoko mino aho, dia ny ankohaka teo anatrehany izy. Te hitaonanao amin'ny fiankohofana. Io moa amin'ny teny frantsay hoe te hitaonanao amin'ny adoration izy ry havanao. Zany ny antony hoe aretina io. Na izy ianao na izy, te hitaonanao amin'ilay adoration izy. Sika rehetra reto tao amin'ny fiainantsika efa nanana olona no adore antsika. Olon-tiana, ray aman-dreny, ny zanaka, ray tapo, ny tompo ny tiany tompo ho adorenao ohatran'izany izy. Ary zany ny programanao anao amin'izao maraina izao. Miandry ianao izy ry havanao. Zany ny antony mbola havelomanao aina mba hoe hahiratra tanteraka ara-panahy ianao. Famarinana voalohany, tsy fahasalamana
ampiasain'i Jesosy ampahiratana antsika ara-panahy. Fahamarinana faharoa dia ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 4 ry havana. Asan'ny apôstôly toko 4. Ny andininy fa 9. Amin'ny anaran'i Jesosy, famitsangana ka mijoro amin'ny tongotrao. Famitsangana ka mijoro amin'ny tongotrao. Zavatra mitranga ry havana. Rehefa ampahiratin'i Jesosy ara-panahy ohatran'izany isika, dia mandinika ny fiainantsika, mandinika indrindraindrindra ny lasantsika, dia menatra isika. Dia miteny aminao ny Tompo amin'izao fahamarinana faharoa izao hoe, aza menatra intsony ny lasanao. Aza menatra intsony ny lasanao. Rehefa mandinika ny fiainantsika isika ry havana, araka ny lazaina teo, mandinika ny lasantsika, dia mahita lalana ray, lalana vitsivitsy maromaro izay nizorantsika, nefa tena hoe mamenatra antsika ankehitriny rehefa nahiratra ara-panahy isika. Misy pejy sasany ao amin'ny fiainantsika tiantsika horovitina, ary ho an'ny sasany ara tsy pejy vitsivitsy ny tianao horovitina, fa tena hoe toky ray manontolo anatin'ny boky ny fiainana, na boky ray manontolo mihitsy ny tiana hoe hodorany. Mandalo tamin'izany daholo isika rehetra ry havanao, mandalo tamin'izany. Fa zao natoron'ny Tompo anao, zao natoron'ny Tompo anao. Rehefa mahiratra ara-panahy ianao, matsiaro ny lasanao ianao, tetezy tsirairay izany pejy izany, dia ifony tsy misy atakandro izany. Ifony tsy misy atakandro izany ry havanao. Zany ny olona tsy te homenatra ny lasany intsony. Ifonany tsy misy atakandro ny lasany rehetrarehetra ry havanao. Ary zao no izy, raha ny tantaram-piainanao, raha zay seho ny zavatra efa nifonanao ry havanao, nataonao tsara izany, dia zao ny lazaina aminao. Rehefa nifony ianao, rehefa nibebaka ianao, dia hoy ny Tompo hoe aza mitanondrika eo intsony ianao e, aza makalahelo tena eo intsony ianao e. Fa hoy ny soratra masina arak'ilay andininy 9 teo hoe mitsangana, mijoro, aza mitanondrika eo ry havanao. Ataovy eo am-bavanao le hira fa fito le 487, zareo ke le 487 taovy hiram-bavaka, aza vela hiala ao am-bavanao, le hira 487. Le andiny faharoa hoe ny fiainako be sy taloha voaova mihitsy zao, ny fahotako izay nahavo voasasany koa zao e. Ataovy aza lanao am-bavanao io ry havanao. Zao manko, ianao mahafantatra ny pasenao, ny devoly koa mahafantatra ny pasenao, mahafantatra ny adalanao fahiny izy ry havanao. Ary ny lasany dia mampatsiahanao mandrakarivo zany pasenao zany, mampanahinahynao ny amin'ny famelan-keloka natolotr'Andriamanitra anao. Ary raha tsy miambina ianao, io sainao io lasa tokotany filalaovan'ny devoly, ho fampahorinanao, ary tsy hanam-pifaliana ianao, tsy hanam-piadanana ianao. Ary izy hiezaka handresy lahatra anao mandrakariva, fa mbola tezitra aminao Andriamanitra. Izy handresy lahatra anao mandrakariva, ianao io indray aloha dia tsy mendrika hanatona an'Andriamanitra. Engany ry havana, zay tandrifin'izany afaka hiteny hoe mpangalatra taloha, mpanodikodina volam-panjakana taloha, mpandainga taloha,
mankany mpanandro ataloha fa efa afaka tamin'izany aho efa afaka tamin'izany aho ary efa mifafany Jesosy teo amin'ny azo fijaliana tamin'ny rany zany faly-toko rehetra zany aza mitanondrika ry havanao aza mitanondrika hoy ny tompo aminao re mitsangana mijoro ary dinio fiainan'ny apôstôly Paoly namenatra azy zavatra reharehany taloha fa ny bebandy havanao ary izy fanena tamin'i Jesosy izy zay nisorony Jesosy ny fahajambany ara-panahy dia izy tono ihany dia nitoroteny nanomboka ny asa fitoriana zay nanokanan'i Jesosy azy ary tsy misy trasina famenarana na ohatra niny azy ao amin'ny tenin'ny Paoly rehefa matsiaro ny lasany izy miteny ianao ny tompo amin'izao maraina izao hoe aza menatra intsony ny lasanao mitsangana mijoro faok'izay mitanondrika ohatran'io famarinana fahatelo farany havana teo amin'ny asan'ny apôstôly ihany eo amin'ny toko fa 9 sy ny fa 17 dia raha antsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy fa mitsangana ka mijoro amin'ny tongotrao fa zao no nisehoko taminao dia ny anendry anao ho mpanompo sy ho vavolombelona ny amin'izay efa nahitanao sy izay isehoko aminao hamonjy anao amin'ny olona Israely sy ny jentilisa izay anyrahako anao hampahiratra ny masony hialany amin'ny maizina ho amin'ny mazava avy amin'ny fahefany Satana ho amin'Andriamanitra mba hahazahoany famelan-keloka sy lova eo amin'izay no amasinina no ny finoana famarinana fahatelo ry havana famarinana fahatelo farany dia zao tsarovy ny antom-pisinao irahan'ny tompo ianao zao maraina izao ampahiratra ny hafa irahan'ny tompo ianao amin'izao maraina izao ampahiratra ny hafa iza no modely eto Paoly apôstôly nampahiratiny tompo izy dia itenenan'ny tompo eo amin'ilay andininy fa 17 hoe za maniraka anao ampahiratra ny hafa za maniraka anao ampahiratra ny hafa mila anao ny tompo ry havanao ampahiratra ny olona jereo tsara amin'ny tantaran'i Paoly rehefa netrany ianareo dia jereo ny toko fa 7 Paoly zany andalana ho any Damaskosy andeha ho izy sambotra ny kristianina dia hoe ireo kristianina ireo rehefa samborina dia ampiakarina te Jerosalema dia hoe hoelohana ho faty eny andalana ho any Damaskosy izy ry havana eny no kasihan'ny tompony fony eny andalana ho any Damaskosy Saoly ny kasihan'ny tompo ny fony fa tsy tany andalana ho any Damaskosy no voavonjy Saoly ry havanao tao a Damaskosy izy ny voavonjy ary iza ny fitaovana nampiasain'ny tompo tao a Damaskosy mpanompon'Andriamanitra mpianatra antsoina hoe Ananiasy ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fa 7 no ahitana zany tsy manam-potoana makina sika fa niseho tamin'ny Ananiasy ny tompo dia hoe niteny taminy teny naniraka azy dia Ananiasy ny teny hoe inty aho miandry aho sy miandry anao ny tompo ry havana amin'izao maraina izao hiteny hoe inty aho atoroy aho tompo zay olona tianao hoe ampahiratina ny masony fa manaiky ho iraka aho nanaiky ho iraka Ananiasy dia nametra tanana tamin'ny Paoly dia zay vao hoe nisy kiratrondry ny ala tamin'ny mason'ny Paoly nanaisitra ny fahajambana
dia natao batisy Paoly dia voavelany helo teo Paoly voavovonjy ry havanao, teo Paoly voavovonjy, tsy teny an-dalanao any Damaskosy fa tao Damaskosy mitady Ananiasy ny tompo ry havana amin'izao marain'izao. Misy olona tiany tompo hoe apahiratina ny masony, tsy izy no apahiratra maso hoe, tsy ny tompo no apahiratra maso, mitady Ananiasy izy hiara-iasa aminy ampahiratra ny masony. Zany ny afatra ho aso anao fa zao no fampahirezanao atsika, tsy hanao ny asako izy, asako amana ny asa fa izy efa manomana, efa mikasika ny fon'le olona tiano ampahiratina any. Zana ny asa izy efa nakasika ny fony Saoly. Zany le havanao tiany tompo ampahafantarina atsika amin'izao marain'izao. Ary ny firariana ho antsika dia samy ho ety ho Ananiasy isika ry havanao. Ampiaritsika mitokantrano zao afatra zao ry havana, ampiaritsika mitokantrano. Ao amin'ny tokantranontsika tsiraray eo, ao amin'ny ankonana, ao amin'ny fianakaviana, mety misy olona mbola jamba ra-panahy, mbola mety misy olona mba dekona, boro-piangonana mpiandry, mbola feno kira-trondro. Mampahery anao vehivavy vady, mampahery anareo zanaka, mampahery anao ray aman-dreny eo anatrehan'ireo zazareo. Tsy foana tsy akory izay fitsolonareo vavolombelona, tsy foana tsy akory izay fikelezanareo aina ananatra. Zay ny misionareo, irahan'ny tompo ianareo hanomana ny fony. Fa mivavaha amin'ny tompo hoe, eny tompo ary anirao Ananiasy ty vadiko ty, anirao Ananiasy ty zanako ty, ampahiratra azy. Fa zany lesona hitako, zany lesona hitako ao amin'ny afatra ho androany. Fa za mety Ananiasy, fandefaso Ananiasy keo mitokantraniko, ho aminareo ny fahasoavan'ny tompo, ho aminareo ny fitiavany ray, ho aminareo ny firaisana ny fanamasina. Amen. Ivavaka isika. Tompo Andriamanitra io misaotra anao izay mankasitraka indrindra ny amin'ny teny izay nampitondrainao ny mpanomponao. Misaotra anao izay satria fantatray fa ao anatin'ny aretina tanteraka izay amin'izao fotoana izao. Kanefa nampahafantarinao Jesosy fa te hampahiratra anay ianao, te hampahiratra ny masom-panahy anay ianao. Ndreto izay tompo manantona anao, mitondra izay fahotana, fahalemenay rehetra eo ambotitry ny azo fijalianao, fa jamba-ra-panahy izay. Mifona aminao izay noho ny amin'ny tsy fahitana ny famonjena vitanao teo amin'ny azo fijaliana. Mifona aminao izay ny amin'izay mety ho fiambakavakana amin'ny fanarahana anao. Mifona aminao izay fa tsy mahita jamba izay tompo, fa mba ampahirato ny masom-panahinay. Neto izay tompo, nampianarinao ihany koa izay tsy homenatra ny amin'ny lasanay, satria Andriamanitra mamindra fo sy miantra ianao. Tsy avelanao mitanondrika amin'ny manoloana ny zava-misy izay fa hitraka kosa hijery anao le mpamonjy anay. Mangataka aminao ary izay tompo, sasao amin'ny rano sosarobidy Jesosy tompo ny lasanay ratsy rehetra, ahafahanay mifikitra aminao tokoa, ka tsy homenatra ny joro vavolombelonao izay eo amin'ny manodidina anay. Indreto izay tarihinao mba ho tonga mpiara-miasa aminao hampahiratra ny mason'ny hafa. Ifonanay izay mety ho tahotra sy fanahiana, fa manaiky izay tompo, manaiky ny irahanao izay.
mangataka ny fanadiovana feno avy aminao izay mba hafanay mandroso amin'ny fanomponanao isan'andro san'andro, fa manaiky ho mpiara-miasa aminao izay. Andriamanitra mamindra fosy miantra ianao Tompo Andriamanitra io, ary fantatray fa tsy verimaina ny asa vitan'i Jesosy Tompo, dia raisinay amin'ny finoana tanteraka ny famindrapo izay atolotra ao an'ny mpanota mibebaka, dia omenay voninahitra sy ho derainay mandrakizay eo amin'ny fiainanay ianao. Ndreto izay tsiraray avy izao mivavaka aminao izay, mangataka aminao izay Tompo mba ianao no amenay ny tanjaka ara-panahy ahafahanay mijoro vavolombelonao tokoa, ka tena ho mpiara-miasa aminao tsy mahazo enatra izay ao an-tokantrano, eo amin'ny fiarahamonina, eny eo amin'izao tontolo izao. Mangataka feno ny fiarovanao izay satria Andriamanitra afaka miaro anay ianao. Hitanao ny zava-misy eto amin'ny firenenay, hitanao ny fiparitahan'ny valanaretina. Noho ny amin'ny fahatokinay ianao nefa, dia misinda ny alahelo, misinda izay mety ho tebiteby, satria Andriamanitra velona ny Andriamanitra izay ivavahanay, afaka miantoka anay amin'ny zavatra rehetra. Mivavaka izay Tompo ho an'ny ankonana tsiraray avy ao anatin'izao krizy ara-pahasalamana mandalo amin'ny firenenay izao. Mara aminay ny ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka eo amin'ny fitadiavana. Andriamanitra mamindra fosy miantra ianao, jereo manokana izay rehetra miantoraka aminao Tompo, fa manavaka izay rehetra matoky anao ianao. Mitondra mbavaka izay Jesosy Tompo ho an'ireo izay nidonam-pahoriana noho ny amin'ny fahafatesana vokatry ny aretina. Andriamanitra manana ny fanalahidin'ny fahafatesana sy ny fiainana mandrakizay ianao, dia ianao no angatanay, ianao le nitsangana tamin'ny maty, ampahery sy anohanareo izay azo pahoriana ianao, ary amafany ranomaso latsaka rehetra. Mitondra mbavaka ho an'izay rehetra ao anatin'ny aretina izay ao anatin'ny fitsaboana. Fantatray fa afaka manasitrana ianao tahaka an'izay efa nambaranao taminay ny amin'ny nanasitrananao ilay teraka jamba. Mivavaka aminao izay Jesosy, arovy izay omeo fiadanana ny tsiraray avy ao anatin'izao tebiteby miparitaka eran'izao tontolo izao. Mitondra mbavaka ny mpitsabo rehetra izay ao anatin'ny ady tanteraka vokatra izany valana retina izany. Anafery sy hiaro ianao, ameny finoana matanjaka sy ny fanantenana anao, fa afaka mandresy izany izay rehefa mitoky aminao. Ambany fahasoavanao mandrakariva ihany koa no ametrahana ny fanapa-kevitry ny fitondram-panjakana amin'ny fiadiana amin'izany valana retina izany. Amin'izay mety hahasoa ny vahoaka sy ny mpiray tanindrazana, dia ianao no angatanay hanolo-tsaina azy ireo. Mitondra-bavaka ihany koa izay Tompo ho an'ny fiangonana izay fahazavan'izao tontolo izao, mijoro vavolombelona, fa Andriamanitra miasa tsy misy mahasakana ianao. Ianao no hianty tsiraray avy izay amin'ny fitoriana ny filazantsara, mba ho fiangonana ampahiratra ny mason'ny jamba ara-panahy tokoa nge ny fiangonana ho voninahitry ny anaranao. Dia matoky izay Jesosy Tompo, fa izay rehetra mahasoa anay tokoa dia ho tanterahanao aminay, na dia mety tsotso-takatry ny sainay ary izany, dia mahalala izay hevitra hiverana anay tokoa ianao. Indreto mariky ny fiombonanay dia akambanay izany vavaka izany amin'ny nampianarin'i Jesosy manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, masinana ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, ataony sitraponao, ety an-tantaky ny an-danitra, mehoninana sazanay, ary mamela ny elokay, tahaka namenay sy meloka taminay, aza mitondranay amin'ny fakapanana, amanafanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny ary ny voninahitra mandraka. Amen. Antsika ry havana hijoro vavolombelona amin'ny finoana izay ananantsika, aoka hitsangana ny fiangonana anambara ny finoana. Ny fanikam-pinoana apostolika no iarahantsika manonona ao anatin'izany, izay manao hoe: Minoan'Andriamanitra ray tsy tompanao lanitra sy ny tany aho,
ary mino an' jesosy kristy tompo izay nitorotorony tamin'ny fane masina nateraka Maria Virjiny nijara napakaopodobla nombona tamin'ny hazo fijaliana maty ka nalevona nidina tany amin'ny fiainantsita nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra mipetraka kavan'Andriamanitra raitsitoa avy any hoe viny tsara ny velona sy ny maty mino ny fane masina aho fiangonana masina maneran'izao tontolo izao fiombonan'ny olona maso fahalalahakely fitsanganan'ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay amen. Afaka mipetraka ny fiangonana. So moa mahazo fitenenana dia hoe ndao sika riavana ifampiaraba arak'le fifampiarabana efa nazatra antsika hoe miaraba ny anankiray dia manao hoe nitsangana tamin'ny maty Kristy dia mamaly le narabaina hoe eny nitsangana tokoa izy. Ndao ara ifampiaraba amin'izany riavana hoe sotra ny tompony amin'ny azaontsika amin'ny fampatsiahy votoaton'ny finoantsika satria nitsangana tamin'ny maty Kristy santatra izy zay rehetra modomandry ao aminy riavana tsy misy maniry an'izaniza ho fatin'ny corona eo fa raha sanatria hoe modomandry ny ray amintsika na noho ny corona na noho ny zavatra hafa dia nodimandry tao amin'ny Kristy izy ary nitsangana tamin'ny maty ihany koa izany hitsangana amin'ny maty ihany koa izy. Miandry ny fandaminam-panjakantsika eo natreny ny raha mahita mianaka tsisy ohatr' izany ny valana retina fa dia izao nolazaiko anareo riavana raha velan'ny fanjakana misokatra ny fiangonana dia misokatra isotry fitiavana ary amafisiko eto ny zavatra efa nilazaina tamin'ny herinandro tsy misy toerana azo antoka ohatra ny aty am-piangonana ny amin'ny lahady maraina riavana voalohany indrindra satria isika isotry dia tena hoe hientitra ny amin'ny fampiarana ny gesta barrière efa hitanareo zany. Faharoa ato Andriamanitra amin'ny fotoana io ary azo antoka noho ny an'ny fiboana any an-trano riavanao ary dia mahireza iroso amin'ny fanomanam-panahy isika satria noho ny fahasoavan'ny tompo dia afaka iray latabatra amin'ny isika riavana iroso amin'ny 10 minitra ny fanomanam-panahy isika fandinian-teny andeha atao ary dia mangataka ny fahalemem-panampitendroraka sy ny lidy vao koa 415 amin'ny firana FFPM 415 amin'ny firana FFPM ny andiny voalohany sy faharoa 415 voalohany sy faharoa riavana. Vavaka isika iara andiny tena isika riavanao. Ry Andriamanitra masina indrindra, ry Andriamanitra telo izay iray latabatra aminao zay miomana ho amin'izany zay dia indrisy
mahatsiaro ny tsy fahatanteranay. Ary ny teny izay nomenao anay fiangonana tamin'izao marain'izao dia tena mandiso tanteraka anay tokoa. Mandiso ny finoanay, mandiso ny fihevitray sy ny fisainanay, mandiso ny fomba fanomponay. Misaotra ny amin'ny teny izay nomenao anay azahoanay mandiny teny. Fonany amin'ny tsy fahatakarana Tompo malalo, fa ny aretina nge, ny tsy fahasalamana mahazo nge, dia nao no mandahatra n'izany ao amin'ny fiainanay. Ndreto izay Tompo malalo, na zay efa ao anatin'ny tsy fahasalamana, na zay ao anatin'ny fahasalamana nefa tsy maintsy mbola hampandalovanao tsy fahasalamana, ianao no ampahiratra ny masonay ara-panahy. Fona Tompo ny amin'ny mbola tsy hatakaranao anay ho mpamonjy ny otanay, mpamonjy anay amin'ny helokay. Fona ny amin'ny tsy hatakaranay an'izany. Fona ny amin'ny mbola tsy tiavanao anay amin'ny fitiavana voalohany. Fona ny amin'ny mbola tsy hanananay adoration, ary maro aminay ny mbola ohatran'izany mpamonjy eo. Fony zahay amin'izany, fony. Fony zay ny amin'ny mbola finonom-pona, fony zay ny amin'ny mbola fifikiranay amin'ny fomban-drazana zay tsy mahasoa nefa mahatezitra anao. Fona mpamonjy eo. Fa ianao Tompo malalo zay efa nanomboka asa tsara atao aminay, ianao no hatanteraka ny fampahiratana anay mpamonjy eo. Zany no angatahanay aminao. Amin'ny fona ihany koa zay Tompo malalo ny amin'ny lasanay, tsy miafina aminao zany. Ary ninona mahatsiravana, ninona maharikoriko, ninona mahamenatra sy mahafabaraka ny amin'izany. Misaotra anao fa Andriamanitra mpamindra fo ianao, ary Andriamanitra be fahari-po ianao. Mamela anay hanantona anao ianao mba azahoanay mifona ny amin'izany. Ary mielohanay ny teninao milaza fa raha miaiky ny fahotanay izahay, dia ianao kosa mahatoky sy mariny ka mamela anay, mamela ny fahatsoanay rehetra, ary manadio anay amin'ny tsy fahamarinanay rehetra. Diovy izay mpamonjy eo amin'ny tsy fahamarinanay rehetra. Ary ny fona ihany koa Tompo malalo, fona ny amin'izay tsy fahantakaranay, ny antom-pisianay, velona ho an'ny tenanay izay fiangonanao reto hoe velona ho an'ny tenanay zahay, ary zany no mamay anay ny tenanay. Misaotra ny amin'ny teninao, manazava aminay fa hoe zahay izay efa nampahiratinao, dia mba irahanao hampahiratra ny hafa. Mpamonjy eo, meo anay nijery ny ankonanay aloha, tahaka nijerenao azy. Ary meo anay tokoa araka ny hafatra teo, meo anay mba ho ananiasy ho an'ny hafa, ary angataka ananiasy ho an'ny ankonanay. Zany no angatahanay aminao mpamonjy eo. Zany no takatry ny sainay, zany no ambaranay. Fa ny fanahinao masina Tompo malalo no mbola aoka hampiaiky eloka ny tsirairay. Hanomana azy ho amin'izao fandraisana ny fanasan'ny Tompo izao, ka samy ho tena tafaray marina aminao zahay Tompo malalo, ka ny mahenao anao Andriamanitra no ampitainao, zarainao amin'ny tsirairay, amin'ny alalan'ny mofo sy ny divay eo ambany fitarihan'ny fanamasina. Zany no vavaka ataonay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny hira fa 50 550 ny andian'ny voalohany sy faharoa hiomanantsika ho amin'ny fanasan'ny Tompo-pivavahana.
mivelatra manoloanantsika ry havana ny fanasan'ny tompo a izay manambara ny fanatrehan'ny tompo sy ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny fomba hita maso sy azo tsapain-tanana. Ko andeha isika fiangonana ry havana, mbola hiara hitsangana hanandratra eo amin'ny tompo a ny fontsika. Hoy Jesosy, indro efa mitsangana eo am-baravarana aho ka mandondona, raha misy mihaino feoko ka mamono varavarana dia hiditra ao aminy aho ka hiara misakafo aminy ary izy amiko. Vavaka isika. Fantatray fa tompony tompo sy mpanjakan'ny mpanjaka ianao ry Jesosy Kristy mpamonjy anay eo, anao avokoa ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety ambonin'ny tany. Midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao isan'andro ny anjely tsy ombialinalina, ny mpaminany, ny apôstôly, ny martiora ary ireo olom-boafitra efa sambatra any aminao. Ko avelao reny feonay mba iombona amin'ny feon'izy ireo, misantatra sady ny fanjakana sy ny fiobiana hoe masina, masina, masina Jehovah tompony maro, enika ny voninahitra ao ny tany rehetra. Amen. Ivavaka isika angataka ny fanahy masina. Ry tompo ray any an-danitra, ndreto izahay manao eto anatrehanao ny fahatserovana sy fahatongavany zanaka olona, ny fijaliany sy ny fahafatesany, ny fitsanganany avy tamin'ny toerany maty ary ny fiakarany tambonahitra sy ny fifonany mandrakizay, ary miandry sy mitalao ny fiverenany izahay. Ko mba fenony voninahitra ao ny fanaty-pisaoranay, ta io tanteraka izao sakramenta masina izao, ary mba ikeo endrika ilay fanatitra tokana sy tanteraka nateriny indray mandeha monja ho anay teo amin'ny azo fijaliana tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Ry tompo ray any an-danitra, aoka hiasa ny fanahinao masina, hamasiny ny mofo mba hanambara ny tenan'i Jesosy Kristy, hamasiny ny kapoaka mba hanambara ny rahan'i Jesosy Kristy tomponay. Hiasa aminay ny fanahinao masina, mba hatserovanay ho tafaray marina tokoa amin'ny tena sy ny rahan'i Jesosy Kristy tomponay eto ampandraisana ny mofo sy ny kapoaka. Fa ny fanahinao masina no harianao, amelomanao, anamasinanao ary alomezanao anay ny zavatra rehetra. Mihaino anay ry Andriamanitra tsy toa noho ny fitiavanao sy ny famoram-ponao amin'ny Kristy, fa amin'ny anarany no angatahanay izany. Amen. Ny mofo izay vakintsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika izay novakiana ao antsika, satria iray ihany ny mofo dia tena iray isika na dia maro aza, satria isika rehetra dia mahazo mandray amin'izany mofo tokana izany avokoa. Ny kapoaka ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny rahan'i Jesosy Kristy tompontsika, ny rahan'ny fanekena vaovao izay nalatsaka ho antsika. Aoka isika iompo-po amin'ny fanetriny tena hoe: Tompo, tsy mendrika atao hoe zanakao aho. Tompo, tsy mendrika nidiranao ambany tafotranoko aho. Tompo, tsy mendrika nitsimpona izay sombotsombony latsaka avy amin'ny latabatra ao akory aho. Kanefa ho ianao hoe: izay manatona dia tsy mbola afaka mihitsy. Amen. Petraka ny fiangonana. Hoy ny tompo, andeha fehivavoavoatra ny fanasana. Ento ka zarao amin'ny anaran'ny tompo. Ira fa 60 tsy haiko a ny milaza re raha ilaina 4 amby 500 256 mivoaka ao Golgota.
hitsangana ny fiangonana hoy ny tompo ity ny tenako raiso ka hana. Amen. Hoy ihany ny tompo ity ny rako raiso ka misotroa. Amen. Ivavaka isika ry havana. Tompo Andriamanitra io, misaotra sy makasitraka anao izay satria omenao tombony, afaka mbola miray latapatra aminao. Omeny voninahitra sy hoderainy mandrakizay ny anaranao, ao amin'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Petraka amin'ny fiangonana. Ao amin'ny firana fanampiny laharakira fa raika amby 41
raha ilaina ao amin'ny firana FFPM 543 mioby ny fanaiko. Firana fanampiny ny laharakira voalohany mitsangana ianao romino fa ilain'ny taninao mitsangana isika manao izany iray izany alohan'ny tsotrany revana. If you know, if you
ho tanteraka aminareo anie nitsodran'ny tononona amin'ny anaran'ny tompontsika. Mitay anao ny tompo ka miaro anao, mampamirapiratra ny tavany aminao ny tompo ka mamindra fo aminao, manandratra ny tavany aminao ny tompo ka manomenao fiadanana. Amen. Petraka amin'ny fiangonana miara-mivavaka mangina isika ry havanao. Ho an'ilay Andriamanitra velona izay te hampahiratra tanteraka antsika ho azy irery any ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.